أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلننت نما نتني أرابا وانسكريتا panaraka tsy tapaka any ity fandaharana fampatsiahivana mahakasika ny finoana islamo ity. Efa narantsika teto herinandro maromaro mahakasika ny tantaran'ireo mpaminany izay nandalo sy ny fandimby teto ambony tany. Narantsika teto tantaran'ny mpaminany Adama alayhi salam. Narantsika ihany koa ny tantaran'ny Idrisa alayhi salam. Ary narantsika farany teo dia tantaran'ny mpaminany Nuh alayhi salam. Ankehitriny na amin'ity androany ity dia hiditra tsika ary aka iresadresaka amela velatra ny tantaran'ny mpaminany Hud alayhi salam. Maro amintsika mety tsy mahalala an'izany mpaminany Hud alayhi salam izany, saingy ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim dia nandefasany Allah subhanahu wa ta'ala sura anankiray izay mitondra ny lohateny hoe Hud. Ary Hud alayhi salam dia mpaminany anankiray nalefa tamin'ny vahoaka Arabo. Ary io vahoaka Arabo dia antsoina hoe Qaum Ad. Io vahoaka Arabo io dia vahoaka Ad no nahafantarana an'izany vahoaka izany. Tao amin'ny tanàna anankiray na villa anankiray antsoina hoe Al-Ahqaf no nisy anireo vahoakany Ady izay nandefasana amin'ny mpaminany Hud alayhi salam. Ary mbola ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim ihany koa dia mbola misy sura anankiray antsoina hoe Surat Al-Ahqaf. Any amin'ny juzu 420 no misy azy. Al-Ahqaf dia tanàna anankiray ao amin'ny tanànany Al-Yaman ankehitriny na Yemen ankehitriny, na teo anelanelany Amman sy Yemen, na amin'ny toerana izay fantatra hoe Hadramaut ankehitriny no nisy an'izany tanànany Al-Ahqaf izay nisy an'ireo vahoakany Ady ary nandefasana any mpaminany Hud alayhi salam. Mpaminany Hud alayhi salam no mpaminany voalohany nalefa ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ireo vahoaka taoriany at-Tufan. At-Tufan dia ilay safidrano lehibe nandalo tamin'ny vanim-potoanan'ny mpaminany Nuh alayhi salam ka maty avokoa ireo vahoaka mpanao tsindry azo lena, ireo vahoaka tsy miraharaha, ireo vahoaka mafloa, maty avokoa izy ireo taorinan'izay. Ary rehefa maty mpaminany Nuh alayhi salam dia izy na mpaminany Hud no mpaminany voalohany nalefany Allah subhanahu wa ta'ala teto ambony tany taorian'izany safidrano niainana tamin'ny mpaminany Nuh alayhi salam izany. Ary izy ihany koa io vahoakany Ady io ihany koa no vahoaka voalohany nanompo sampy taorian'izay safidrano izay nitranga tamin'ny vanim-potoanany mpaminany Nuh alayhi salam. Antantena antsika hoe inona ary no nahatonga an'izy ireo nanompo sampy dia ny tantara ireo mpitantara fa taoriany na avitra ireo mpino Islamo tamin'ny vanim-potoanany mpaminany Nuh tamin'ilay safidrano, satria tompo Allah subhanahu wa ta'ala nandidy amin'ny mpaminany Nuh alayhi salam hoe abdiro ao anatin'ny samby fiara ny biby rehetrarehetra tsiroro ary ireo mpino izay nino ny faminaninao ry Nuh alayhi salam alao izy ireo ary rento ao anatin'izany samby fiara zany. Ka nandeha mpaminany Nuh niaraka tamin'ireo mpino Islamo ary niaraka tamin'ireo biby rehetrarehetra, nandeha izy ireo niala ary nigadona teo amin'ny tendrombohitra Jud ao Jordanie ankehitriny no nigadonany zany tendrombohitra izany samby fiara ny mpaminany Nuh alayhi salam zany. Ka rehefa velona reny olona reny teo amin'ny 320 isa na maherikelyn'izay araka ny filazan'ireo mpitantara dia nipetraka izy ireo ary nanompany Allah ary tena vahoaka fakantaka tokoa izany vahoaka izany. Saingy taty aoriana rehefa tonga ny vahoaka ny mpaminany Hud alayhi salam dia inona zavatra izay nataon'izy ireo? Dia niteny izy ireo hoe andao atsika azadininareo ireo razambenareo izay avitra tamin'ny safidranony mpaminany Nuh alayhi salam. Izy ireo dia olona tsara, izy ireo dia olona manana ny mahizy azy, olomendrika, olona manana ny mahizy azy ary olona tena pakatoa any tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka
tsy maintsy anao sary vongana atsika ho fahatsiarovana nyren'olona mendrika ireny. Ka nanomboka teo ireo vahoaka nanomboka nanao sary vongana ary zany sary vongana zany dia napetraka tamin'ny tanàna anankiray atao ho fanomezam-boninahitra anyren'olona masina zay avitra tamin'ny vanim-potoanany mpaminany Noho alayhi salam. Ary reto vahoaka reto isan'izy ireo manompo dia tsy maintsy manao fanatitra na manao karazana sakrifisy sorona atolotra ho an'ireto sampy na sary vongana izay sarin'ireo olona masina tamin'ny vanim-potoanany mpaminany Noho alayhi salam. Ka taty afara nandeha ny fotoana nivadika tsy nanompo any Allah antsony izy ireo fa lasa nanompo any ilay sary vongana namboarina ho fahatsiarovana olona masina. Lasa le sary vongan'olona masina no tompoeny izy ireo ary miparitaka nanerana ny tanànany Ahkaf zany ary niparitaka manerana ny tanànan'ireo arabo rehetrarehetra. Ka teo tompo Allah subhanahu wa ta'ala nandefa ny mpaminany Hud alayhi salam handeha ampitandrina anireo vahoaka fa efa nisy fanompoatsampy teo alohanareo tamin'ny mpaminany Noho alayhi salam. Fanompoatsampy dia nosaziny Allah vokatra an'izany fanompoatsampy zany. Ka nalefany Allah subhanahu wa ta'ala indray koa impaminany Hud alayhi salam hamerina na hanala anireo vahoaka mba tsy anompo an'izany sary vongana izany. Saingy ny vahoaka tsy nanaiky ary ny vahoaka maflo satria nahoana? Satria ny vahoaka ny mpaminany Hud alayhi salam dia vahoaka ranjanana matanjaka ary lava no sady ngeza ny vahoaka ny mpaminany Hud alayhi salam. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala izay miteny an'izany ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Karim ao anatin'ny surat Al-Ahqaf manao hoe واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala miteny tsy aivo tantarao ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Karim ny fandefasan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala any mpaminany Hud tamin'ny vahoaka Ady ao Khadramot na ihany koa tao Yemen ao amin'ny tanànany Al-Ahqaf rehefa izy nampitandrina anireo vahoaka ny fanompoan-tsapy na ihany koa ny fanaovana tsindra azo lena amin'izany fampitambarana ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fanompona zavatra hafa zany. Qad khalat an-nudhur ary efa nampitandrina an'izany vahoaka zany izy alla ta'budu illa Allah. Aoka nareo tsy hanompo afa-tsy tompo Allah subhanahu wa ta'ala izy rery any inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim. Satria zao impaminany Hud matahotra mafy ho avy aminareo ny saziny Allah, ho avy aminareo ny famaizana ny Allah subhanahu wa ta'ala izay mavaivay ary lehibe tokoa tahaka ny nahazo anireo vahoaka teo alohanareo. De inona no valiny izany fiantsona zay nataony mpaminany Hud zany? Namaly ireo vahoaka satria tenentsika teo hoe vahoaka ranjanana, vahoaka matanjaka, vahoaka tena manana ny izy maha-izy azy izany vahoaka zany, lehibe izany vahoaka izany. Ka niteny izy eo manao hoe qalu ajitana litafikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Teneny ireo vahoaka ny Ady hoe o ry Hud, moa ve tonga anao andeha pandenga ny fanompona zay ataonay, andeha hanao tsinitsinina, andeha hanala barakanay amin'ny Andriamanitra na izay tompo izay tomponay fa tinaby mataidona. Raha ohatra ka zany no zavatra ataonao dia alefaso aty le saziny Allah zay teneninao mampatahotra, zay teneninao mahery vaika, zay teneninao fa hoe lehibe tokoa zany saziny Allah. Alefaso fa zay miandry an'izany sazinareo izany. Tsara ho marina raha lasa nabavy anatin'ny fiangonana Islam fa ny vahoaka ny Ady na ny tanàna ny Ahqaf dia anisan'ny tanàna nomeny Allah fahasoavana tokoa satria ny biby fiompy feno ary miparitaka manerana tanàna, ny orana dia milatsaka feno fahasoavany Allah, ny volo dia miroborobo tamin'izany vanim-potoana izany. Fa rehefa niantso mpaminany Hud tsy nanaiky reto vahoaka dia nitodi-doha tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mpaminany Hud. Taorinan'izany dia nanomboka nalefany Allah subhanahu wa ta'ala ny saziny ireo vahoaka ny Hud. Inona zavatra nandalo? Ilay tanàna mamokatra, ilay tanàna be orana, ilay tanàna misy biby fiompy dia nanomboka nitsahatra ny filatsahany zany orana zany.
gaka ireo vahoaka ary efa nitsahatra zany filatsan'ny olona zany nanomboka maty sy maina avokoa ireo voly ireo biby fiompo nanomboka maty tsy kelikely ireo sakafo nanomboka tsy ampy nanomboka gagagaga ireo vahoaka ny ady taty aoriny nandeha ny fotoana dia nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala rahona mainty nandeha teo ambonin'izy ireo rehefa nahitan'izany rahona mainty zany izy ireo dia nieritreritra fa iny rahona iny dia ho avy ny orana ary verina amin'ny fiainan'izy ireo teo aloha izany saingy Allah subhanahu wa ta'ala mitantara an'izany ao amin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim ao anatin'ny surat al-Ahqaf any dia miteny izy hoe falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtirna bal huwa mastanjaltum bihi rihun fiha 'adhabun alim. Tenenni Allah subhanahu wa ta'ala rehefa izy ireo nahita an'ilay rahona teny an-danitra rahona mainty zay nieritreritra izy ireo fa hoe raham-pamonjena mitondra famonjena mitondra orana ary mitondra fanantenana lehibe ho anay ity rahona zay nalefany Allah subhanahu wa ta'ala ty saingy tenenni Allah subhanahu wa ta'ala bal huwa mastanjaltum bihi rihun fiha 'adhabun alim. Zany zavatra nahafaly an'izy ireo zavatra niandrasan'izy ireo zany tsy inakory fa rivotra mifofofo mitondra fanasazina lehibe avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi al-qawma al-mujrimin. Ary teneniny Allah izany rivotra mifofofo zany tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha nandravarava anireo zavatra rehetra teo amin'izany tanàna izany fa asbahu la yura ary tsy misy zavatra hita intsony illa masakinihum afa-tsy ny trano fonenan'izy ireo ihany tamin'izay fotoana zay no tavela fa ny olombelona rehetra dia nitritra maty avokoa ireo vahoakany izany qaumu ady izany. Ary Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa mbola miteny an'izany zavatra zany ao anatin'ny surat al-Haqqa dia miteny izy manao hoe sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyat ayamin khusuma fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya. Teneniny Allah subhanahu wa ta'ala rehefa tonga ny fanasazina tamin'ny vahoaka mpaminany Hud tamin'ny vahoakany Ady dia inona zavatra zay nandalo tao anatin'ny sab'a layali 7 alina wa thamaniyat ayam 7 andro 7 alina sy 7 andro rivotra mifofofo nandravany zany toeram-ponenan'izy ireo zany tsy misy zavatra tavela afa-tsy ny toeram-ponenan'izy ireo fa ny olona rehetrarehetra dia nitritra ny lavo teny amin'ny toerana rehetrarehetra tahaka ny vody hazo palma zay hoe mitritra tsy misy neninna tsy misy aina intsony dia tapotra ny fanasazina anireo vahoakana Ady nandalo ipaminany Hud ny teny hoe kad ablaghtukum risalat rabbikum efa niteny aminareo za efa nampitandrinareo za saingy nareo tsy nino ary tsy nanaiky ny fampitandremana sy ny fampatsahivana noentiko avy amin'ny tomponareo ka efa napitako taminareo ny adidiko fa nareo no maflo. Zay no fiafarany vahoakany Ady zay nadefasana any mpaminany Hud alayhi salam ka anisan'ny lesona azontsika tsoana amin'izany na dia matanjaka azy anao satria ireo vahoaka ireo matanjaka na dia lehibe azy anao na dia fenasoavana aza eo aminao dia tadidio fa izany fahasoavana sy ny fahatanjahana zany raha tsy ampiasanao mifankasitrana ny Allah raha tsy ampiasainao mifanompoana ny Allah subhanahu wa ta'ala dia zava-poana ary tsy vitan'ny zava-poana fa mety vatika fanasazina ho anao ilay fahasoavana lehibe eo aminao raha tsy entinao makasitraka any tomponao tsy vitan'izany fa aoka tadidio tsara fa ny fanompoan-tsampy anisan'ny zavatra tena tsy andeferan'ny Allah subhanahu wa ta'ala indrindra eto ambony tany fa hotana hafa mety mbola ho andeferan'ny Allah fa ny fampitambaranao azy fanakambananao azy fampirafesanao azy amin'ny zava-boariny kosa dia anisan'ny mahasaham-piaro azy. Anao olombelona io raha pirafesin'ny olo tianao amin'ny olona hafa dia malahelo anao no sady tezitra fa moa ve tompo Allah subhanahu wa ta'ala apirafesinao ny fanompona azy amin'ny zava-boary zay namboarina moa ve tsy ho tezitra izy tadidio fa Allah subhanahu wa ta'ala ny teny ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim manao hoe inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tompo Allah dia tsy mamela heloka tsy mamindra fo amin'ny olona zay nampitambatra ny fanompona azy amin'ny zavatra hafa fa ny ankoatra zay kosa dia leferiny ary mamela heloka izy ankoatran'izay.
ka mitandremantsika amin'ireo karazany mpanompo-tsampy mety sarovongana tsony ny fanompo-tsampy ankehitriny zay misy antsika fa mety zavatra hafa Allah subhanahu wa ta'ala miteny an'ity ianao miteny zavatra hafa tompo Allah teny ty ataovy ianao miala amin'iny zavatra iny efa tafiditra ao anatin'ny tsy faranaranao ny didiny Allah ka mety ahatonga anao ho hanompo sampy izany rehetrarehetra zany zay ngamba no tantarany mpaminany Huda alayhi salam ary zay ihany koa no namarina ny fandaharantsika tamin'ity androany ity ka isorako anao naraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tena kosa dia mametraka ny mandrapitafa amin'ny manaraka indray miaraka amin'ny tantarany mpaminany vaovao indray wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh